Batsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy atopoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanahy masina, mitsaoka sy midera ary mivoninahitra anao indray izahay. Raha tratra izao andro an'izao, rehefa notantana sy novimbinao ka namondranao fo, minondray andro izay ahafahanay mitondra ny tenany avy natrehanao voalohany indrindra, angataka ny famelan-keloka, ny fanadiovanao amin'ny eranao sarobidy, ary dia mitalao ilay fanahy masina mba hiasa mahery teny anatinay. Fanahy masinao midina teny anatinay, mpahery ny fanahafosana ny tenanay. Fanahy masinao hazavao ny fonay sy ny fanahinay, ary dia sokafy ny masom-panahinay ahita ny vonaitrao, eny ny sofinay mba andre ny feonao. Dia mitelina tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanampinao. Ianaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, nazony maniry sy mangataka izany vavaka izany, misaotra iray malalo. Alleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny alavany fahasoavana, omba ampiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ampifaliana no ahafahana miantrano amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, amin'ity andro anio ity, anonona koa ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Ho lohateny izay nomeny Tompo antsika amin'ity andro ity hoe ny harena dia natao an'ny zanako, ary averiko amin'izy ireo izay nangalariny. Ny harena dia natao an'ny zanako, ary averiko amin'izy ireo izay nangalariny. Io no voarakitra amin'ny Deutéronomia toko voalohany ny 1:12. Deutéronome 1:11 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitry ny razanareo any hampitombo anareo ho arivo toraka izao, ka hitahy anareo araka izay efa nolazainy taminareo. Obolana 7:20 ny 2:20. Proverbe 13:22 amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tsara fanahy mahenona lovan'ny zany ny zafiny, fa ny haren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina. Ary ny mpitoroteny faharoa ny 2:20. Ecclésiaste 2:26. Fa ny olona izay akasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fiainana. Fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory, mba hisy omeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Zava-poana sy misampon-drivotra foana koa izany. Hoy ny ambaran'i Jesosy Kristy ilay velona masina manakairy avy Nazareta hoe: ry zanak'Andriamanitra avo indrindra, raha manan-tsofina ho itomeno ianareo, enoy izao teny lazaiko aminareo izao. Hitanareo izay ataon'ireo olona aminareo arabola, izay raha teo-karena manera an'izao tontolo izao. Hitanareo ny fanaraha-maso ananany amin'ny alalan'ny Forum économique mondial, na ny fivoriam-be eran-tany mikasika ny toe-karena. Ny fahavalo no mifehy ny vola, izany no ny fehy tao amin'ny gouvernemanta, ny rafi-pitsaboana, ny vaovao ary ny zavatra izay renesinao. Ny fehy olona maro tao amin'ny fiangonana sy izay voalaza tao ihany koa izy. Nisy famitahana lehibe teto amin'izao tontolo izao, fitaka lehibe izay tsy maintsy neken'ny oloko ny hevitra hoe mahantra, miaina ao anatin'ny fahantrana, ary zara raha mahazo vola. Nisy famitahana lehibe teo amin'ny vatan'i Kristy momba ny fitiavam-bola, satria ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, fa tsy ny vola. Miankina
amin'izay manam-bola izany rehetra izany, satria raha ratsy no olona mitantana ny vola dia mbola misy ratsy kokoa ety ambony tany sy manerana izao tontolo izao. Fantatro fa maro ny olona anisan'izany ny zanako no tsy handray ity teny ity, tandrema nefa ary tandremo izay inonao. Amin'izao fisondrotan'ny tsodrano izao dia notahiako teny an-tanany izay rehetra anananao, izay rehetra nangalarin'izy ireo taminao tamin'ny alalan'ny hetra sy ny sarany, anisan'izany ny taksa isan-karazany, izay rehetra nangalariny taminao tamin'ny zanabolany, izay rehetra nangalariny taminao dia averina ankehitriny, nangalariny tamin'ny alalan'ny vidim-piainana izay nisondrotra, zavatra rehetra nangalariny taminao tamin'ny faktiora ara-pitsaboana, eny zavatra rehetra taminao ka amehezana ianao ara-bola sy nampidina anao ho amin'ny fanadevozana. Izany rehetra izany no averina ankehitriny. Mitsodrano anareo aho eny an-tanako eny mba hahatonga anareo hisitraka izay zavatra efa nomanko ankehitriny ho anareo. Omeko izay mijoro, omeko izay nanolotra ho an'ny vatan'i Kristy, omeko izay mifikitra amiko. Tsy ny rehetra tokoa no ahazo satria tsy nifikitra tamiko ny fony. Izao notsarovy tsy ny vola ny tokony Andriamanitra aho, ary ny vola tsy tokony ho antony hifoazana maraina koa, fa izao ny tokony ho izy ry zanako. Tiako hanananareo izany. Efa voalazako tamin'ny teniko izany, ny haren'ny mpanota dia tokana ho an'ny marina, ary izany dia ho an'izay manaiky azy. Izay manaiky izany teny izany. Izany tsy natao hoe olona ao anatin'ny fahantrana intsony ianao. Amin'izao vanim-potoana ny fiovana lehibe izao, izay isian'ny karazana fiovam-penitra sy fiovana lehibe izay mahatonga ny fitondram-panjakana hirodana etsy sy eroa. Rehefa mamoy ny toerany sy ny herin'ireo olona ireo, rehefa ho avy ny anjelin'ny fahafatesana, rehefa hozongozonina ireo zavatra rehetra ireo, ho tenenina dia azo tsikelikely ny fahafahanao ianao. Renao va ny gadra izay namabo anao, ny fikotrokotroka ny gadra ny fanadevozana izay nanidy anao, sahiran'izy ireo satria lasa misaraka taminao tanteraka izy ireo. Tsy sambana nanao an'izany, fa matetika tsy manapaka ny rojo ara-bola fotsiny aho, fa tapahako sy esoriko aminareo ny aretina rehetra, tapaka ny zavatra ara-panahy rehetra izay nisakana anao tsy handroso, ny rojo ny tahotra, fampijaliana, ny lainga, ny fiantrana tena, ny vesatry ny fahotana, ny fanalam-baraka, ireo zavatra rehetra izay fehezin'ny fahavalo dia notapahiko. Renao va? Aozongozona izy ireo, hozongozonina, eny ahafaha ny tenanao ankehitriny, manjosira azy ireo, mivoa ravao ireo fikasan'ny fahavalo rehetra aminao. Mamonjy ny firenenao aho, mamerina ny fahafahana, mamerina ny rariny. Izany no tarainan'ny olona amiko. Ilaza ny tomponao fa hanafaka anao amin'izany rehetra izany. Mino ve ianao fa ny zavatra rehetra dia misy dikany daholo? Tafiditra ao anatin'izany koa ny vola. Ry zanako, ny tsodrano nomeko anareo dia hery ahafahanareo miroborobo, aomby, hitsangana eo ambonin'ny fahasarotana. Zany eny izany fivoarana izany,
zany fampivoarana zany no ho tonga ankehitriny. Zany dia fahafahana mitombo iry bebe kokoa anaovana zavatra izay azo avy amin'ny fananana arabola, ny fitahiana arabola. Tsy omeko an'ny olona tia tena ka hitazony rano amin'ny tenany izany fitahiana arabola zany, fa omeko ny olona izay ho fanaky ny fitahiana. Mahalala hanome ho an'ny hafa. Nanangona ny harena ny fahavalonao, naangona ny loharano-karena rehetra izy, nangalariny ny fahavalonao zany dia nafeninao tsy ho tratranao. Eny nafeniny taminao tsy mba ho tratranao, fa miditra ao amin'ny efitraniny aho, ao amin'ny kaontiny, ary nataiza ny tehirizany zany dia hisorika eo an-tanany entiko amin'ny oloko amin'ny fomba mahagaga. Izao n'Andriamanitra ny fampitomboana mantsy, tsarovo zany. Ohatra maro no meko anareo amin'ny teniko izay anaporofoko izany fampitomboana izany. Miresaka momba ny fampitomboana, miresaka momba ny fahafahana rehetra arabola, ara-tsakafo eny amin'ny lafim-piainana rehetra. Miorakorary ka lazao, ataovy ambe-teninao, jereo izay ataoko, izao ny loharano, izao no fotoana anehoako izany, eny izao izao. Mioany fahafahana, tandremo tsara izay lazaiko, mijery aho, mangatady omena ianareo, mitadiava dety ianareo, dondony dia voana ianareo. Izao no andro fampitomboana, izao no andro fitomboana, hitanareo fa mizongozana zavatra rehetra eran'izao tontolo izao, nefa aoko ho fantatrareo fa ny ratsy dia tsy tia ny fitomboana, mankaly zany izy. Fotoana tokony hatonganao ho lohany zao fa tsy rambony, fotoana tokony hatonganao ho ambony fa tsy ho ambany. Zany ny fotoanan'ny fitomboana, hoy ny tomponao, anidy eo anio tanteraka izany raiso ho fitahinao anao sy ny ankonanao ho an'ny fiangonana ny mponao amin'izao raha fotoana izao. Hoy Jesosy avy any Nazareta, manao sonia amin'ny rano sarobidy. Saotra tompo malala satria ianao tokoa dia Andriamanitra verina sy miasa, Andriamanitra izay manome fitahiana sy fampitomboana feno eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ary zany fikarakarana manokana zany dia tsapany tokoa fa nanomezanao anay hery vaovao, nanomezanao anay fitahiana vaovao. Ny tokoa raha Jesosy ny haren'ny firenena tokoa dia natosaka aminay araka ny tondrira, dia tonga ho amin'ny mpanomponao tsirairay avy zany ka tapitra hatreo ny fantrana, tapitra hatreo ny aretina, tapitra hatreo ny zavatra rehetra tsy ara-drariny eo amin'ny mpanomponao tsirairay avy, fa tonga kosa ny fitahiana manambiampy, ny fampitomboana tsisy toazy ary ny fikarakaranao manokana ho an'ny vahoakanao sy izay rehetra manara-dianao. Saotra Jesosy noho izany, ary dia ny olona izay akasitrana tokoa dia nomena fahendrena sy fahalalana ary fifaliana, ary dia omena izay akasitran'Andriamanitra. Saotra tompo noho izany, dia voatahiry tokoa ho an'ny marina izany harena rehetrarehetra izany, koa dia mpianaritra hifikitra amin'ny teninao, hankatony teninao, hanatanteraka izay rehetra lazainao manomboka amin'ity andro ity indray, satria zanaky ny avo indrindra zahay dia mihaino ny teninao. Ny dera ny laza ny aja ny saotra dia ho anao Andriamanitra ray zanaka fany masina, fa aminay kosa ny fitahiana manambiampy ka mitahy ianareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany ianareo ny Tompo dia mindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo dia manome rano fiadanany, mandehana amin'ny fiadanany tompontsika, fa tiantsika Jesosy amin'ny fitiavana mandrakizay sady tsy mety levina. Saotra Tompo manalo. Alleluia. Amen.